La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny mioka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, il est tiré une fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Namoaka ny heviny mahakasika ny volavolan-dalàna momba ny fifidianana alina ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Andin-dalàna maro voasoratra amin'ilay volavolan-dalàna momba ny fifidianana no tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana raha ny navoaka ny HCC. Nateo aza ny fitsipahan'ny HCC ny andininy maro amin'ilay volavolan-dalàna amin'ny fehiny fifidianana manohy ny fitakiny ireo solombavambahoaka. Takatran'ny fialan'ny filohan'ny Repoblika izy noho ny tsy fifehezany intsony ny toetra raha eto amin'ny firenena. Nitohatra ny fitetezany solombavambahoaka ho an'ny fanovana ministera efatra indray no natanterahany izy ireo izany tamin'ity androany ity ary nofaranana tamin'ny fanaovana tatra tetsy amin'ny ampantanana Analakely. Niaro ny sezany filohan'ny pirenena ny filohan'ny anteny mera-pirenena tamin'ity androany ity tokony andrasana ny fanapitaperan'ny fepito-piasany raha ny nambarany mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny fifanarahana misy ao amin'ny rotota. Maresaka iraisan'ny pirenena pejy iray indray no mivalina amin'ny tantaran'ny Espagne foana ny fikambanana État fikambanana separatista basque araky ny fampitam-baovao nataon'izy ireo omaly. Nadidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Miarabanao tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao ny Cool TV amin'ny ity alina ity nanombotsika ny vaovao dia namoaka ny heviny mahakasika ny volavolan-dalàna momba ny fifidianana alina ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana andin-dalàna maro voasoratra amin'ireo volavolan-dalàna momba ny fifidianana ireo no tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana raha no navoaka ny HCC fanadiny Lili Rabiata. Alina no namoaka ny fanapahany momba ny volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Ireo volavolan-dalàna ireo izay nabe adihevitra ary mitarika hatramin'ny fitakiana ataon'ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana ankehitriny. Mikasika ny lalàna fehizoro laharana 7 tsipika ohatraohatra 8 momba ny fepetraka beny ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka andin-dalàna maro no voalaza fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ary tokony asorina tanteraka. Isan'izany ohatra ny ao amin'ny andininy faraka amby 20 andalana fahatelo momba ny fanehoana fanazavana matotra ny antony tsy nahatratrarana ny mpifidy tao an-tranony nandritra ny fandalovan'ny mpanoratra anarana. Eo ihany koa ny mikasika ny anao manjery tsy miankina voasoratra ao amin'ny andininy fa 750 10 ary 30 ary ny andininy fa 9 ao amin'ny volavolan-dalàna io. Mikasika ny lalàna fehizoro laharana 7 tsipika ohatraohatra 9 momba ny fifidianana filohan'ny Repoblika isan'ny songadina amin'ny fanapahana navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny tokony analany ilay andin-dalàna momba ny famoahana extrait de casier judiciaire bulletin numéro 2. Tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ihany koa ny voasoratra ao amin'ny andininy faharoapolo milaza ny fampiasana bilita tsirairay ho an'ny kandida tsirairay. Raha ireo fanapahana navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ireo mampametra-panontaniana ankehitriny ny mbola mpanan-kery ny rafitra mpanao lalàna sy ny governemanta manoloana ny fandavan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana volavolan-dalàna maro
izay nivolavolaina sy nylaniny andrim-panjakana ireo. Mazava ihany koa fa raha nandray ny tolo-kevitra avy amin'ny firaisamonim-pirenena sy ny antoko politika ary ireo fikambanana samihafa ny fitondrana tamin'ny fandravonan-dreo volavolan-dalana ireo, tsy tonga tamin'ny fitakiana ataony ankehitriny ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana, tsy nisy ny anana fohy ny 20 avrila teo, saingy ny ziriziry hatrany ny mpitondra. Tahaka izany ihany koa, raha nisy marina ny fandraisana ny sosikevitra fanovana nentiny solombavam-bahoaka nanohitra ireo andinin-dalana ireo, tsy ho tonga amin'ny fahambaraka tahaka izao ny mpitondra. Raha ny voalazan'ireo mahasoa vahiny samihafa ihany koa, manaraka amin'ny fepetra amin'ny sehatra iraisam-pirenena io lalàna io. Andinin-dalana maro anefa ny voalazan'ny HCC fa ankoatra ny tsy fifanarahany amin'ny lalam-pandrenana malagasy, tsy mifanaraka amin'ny South Africaine ho an'ny demokrasia, tahaka ny 520 ao amin'ny lalàna momba ny fepetra-ankapoben'ny fifidianana. Ireo rehetra ireo no manamafy ny fitakiana ataon'ny maro ankehitriny ny tokony hametrahany ny tompon'andraikitra tamin'ireo volavolan-dalàna ireo fialana. Tao anatin'ny 5 taona, tsy hita ny fahafehezana lalam-pandrenana nasehon'ny mpitondra. Manamafy ihany koa ny antso nataon'ny vondrana politika Armada tamin'ny taona 2014 ny tokony andraisana fepetra amin'ny mpitondra tsy manaja ny lalam-pandrenana ary anatanterahana ny fifidianana filohan'ny repoblika meloany ny fotoana. Nateo aza ny fitsipahan'ny HCC dia andinin-dalàna maro amin'ilay volavolan-dalàna mifehy fifidianana manohy ny fitakiana ireo solombavam-bahoaka. Taika hatrany ny fialan'ny filohan'ny repoblika izy ireo noho ny tsy fehezany intsony ny toedra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Henri Florian. Namaly ny fangatahany vahoaka sy ireo solombavam-bahoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Raha ny hevitry ny solombavam-bahoaka, teboka maromaro tamin'io lalàna io no fantatra fa tsy mahasoa ny vahoaka ary no lavy ny HCC izany. Fantatray fa tsy mahasoa atsika, tsy mahasoa amin'ny vahoaka iny lalàna iny. Ohatra fotsiny, ny zavatra voalaza tao dia mikasika amin'ny bulletin numéro 2, niraisin'ny HCC manontolo ny hevitry ny solombavam-bahoaka hoe tsy mety izany dia nesorina tany bulletin numéro 2, verina ny bulletin numéro 3 izay nisy hatramin'izay. Tepotona andohavana ny etra koa. Ny teny solombavam-bahoaka hoe tsy maintsy ferany io hoe zao taona na zao taona no etra takina amin'ny olona iray. Ny anazy nataony hoe takina tsisy fetra izy io. Alaina nataony hafa-baraka ataoko ozy izy ny HCC hoe telo taona ihany ary tsy maintsy ferana telo taona zany etra takina amin'ny olona izany. Kasika ny ohatra fotsiny raisiko le hoe propagande deuxième tour hoe 7 andro. Zay ny tabataba hoe tsy mety izany, ratsy robot, ratsy mpanao mazika ho vita propagande 7 jours, 7 andro. Tia ozy izy ny HCC hoe tsy raisonnable, déraisonnable, tsy mitombony zany 7 andro zany fa esory tany koa io. Mikasika ny bulletin de vote, zay tadiavina hoe bulletin individuel indray natao amin'ny deuxième tour. Efa ny teny solombavam-bahoaka hoe esory tany io fa manao marche arrière ianareo, efa bulletin unique jaune lamody nareo verina mini jupe ndray. Efa kanjo lava ny lamody ianareo mbola mini jupe ndray. Dia esory tany io mbola ziriziry ihany nesory ny HCC koa hoe tsy mety zany resaka bulletin de vote individuel zany tsony avereny bulletin unique zany. Tsy diso ireo solombavam-bahoaka izay nitolona niaraka tamin'ny vahoaka fa nomeny HCC ny rariny nanolona ny fitakiana napetraka izy ireo raha ny fanao-kevitra hatrany. Andrasana ihany koa ny mahakasika ny fangatahana ny fametram-pialany ny filoham-pirenena. Tsy diso mihitsy solombavam-bahoaka ny tabatabatra any ampendohanaka hatramin'izao. Manome rariny azy ny valim-pifidianana, valim-pitsarana atao amin'ny HCC. Ny dikan'izany mitombona ny fangatahantsika rehetra, mitombona ny fangatahantsika rehetra, dingana ray fotsiny nefa iny. Mazava tsara ny resaka eto. Ce n'est qu'une victoire. Première victoire iny ho teny frantsay. Mbola dingana voalohany iny. Mbola misy vary mangatsika anankiray eo mikasika ny déchéance. Nateo aza ny valy nomeny fisarana avy momba lalam-panorenana mahakasika ny volavolan-dalàna mifehy ny fifidianana, mbola maro ireo fitarainana napetraky ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Andrasana fatratra ny toy ny fitarainana izay mbola tsy voavaly ny HCC. Matoa zay ny teny hoe tsy ara-dalàna le lalàna soratany zareo tsy filambaniny akory. Maninona zao raha niekenatra ny voalohany nanangana tanana isaky ny andininy isaky ny andalany dia tsy tonga tamin'izay zavatra zao tsika.
zavatra mazava zany zao dia neken'ny ACC fa tsy ara-dalàna avokoa le lalàna nezahana nalefa atao aminay dikan'izany tsy manininona le olona nandefa an'le lalàna raha izay voalohany amin'izany ny premier ministre incompétent matoa efo valopolo mahery any lalàna lazain'ny ACC fa tsy manaraka ny lalam-pandrenana ary tsy mitombona ary tsy manaraka ny traité international no tsy manaraka ny droit de l'homme ny charte ny droit de l'homme eto ambonin'ny tany dikan'izany zay olona tsy nanara-dalàna sy tsy maninina tokony miala gouvernement ray manontolo nandefa nitao aminay ny raha nahita zany fa nilavin'ny ACC le izy tokony miala izy raha ohatra ka olona responsable manaraka zany ny tao amin'ny Sénat ihany koa dia nanaiky an'io adiny roa fotsiny ny Sénat nanaiky an'io lalàna be dia be tsy ara-dalàna io miala koa zany ny Sénat ray manontolo manomboka any amin'ny lehibeny ka hatrany amin'ny farany fa olona sady tsy maninina no niteraka an'izao korotana zao azadiny fa namon'olona ny fandavanareo iresaka andrasana trany ny valin'ny fitakiny napetraky ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana mbola tsy vovaliny eo anivon'ny ACC raha ny fantatra iezika avokoa ireo tanan-dehibe rehetra eto Madagasikara rapitso izay tarihany ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana mitohy hatrany fitetezan'ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana sy ny vahoaka ireo ministera efatra indray no nanatanterahana izany tamin'ity androany ity ary ny faranana tamin'ny fanaovana tatitra teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely tena toerana moa Iona Saina. Ny ministeran'ny Arenan-kibon'ny tany izay mampitaraina ny maro noho ny fisian'ny raharaham-pitrandrana tsy manara-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena toa ny any Somamanina, ny any Mananjary, Ambanja sy ny any Toliara amin'ny tetikasa Toliara Saint indray no nanombohan'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana sy ny vahoaka tamin'ity androany ity ny diabe fanakatonana ireo ministera sy birao-panjakana. Vohitsakitsaka ny zon'ireo mpiasa ao amin'ity ministera ity antony nahatongavan'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana raha ny fanazavana. Antsoantso nataonareo atao anaty ato fa manjaka ny kolikoly ato amin'ity ministera ity. Misy zavatra maro zay fantatray ary ianareo mahafantatra be lavitra noho izany. Fanovana no dadavitsika, fanovana manontolo. Ty are-pirenena ity zany resaka energia sy kasika zany are-pirenena izany dia ity ministera ty anisany mikirakirana izany. Taorin'izay ny azon'ny ministeran'ny Jono, ny ministeran'ny fahasalamana, ny tontolo iainana ireo délégation ary namoaka ireo mpiasa sy nanakatona ireo birao-panjakana. Ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana no nanohizan'ireo solombavambahoaka sy ny vahoaka ny diabe ho an'ny fanovana. Tsy teo an-toerana ny ministra tompon'andraikitra raha ny fanazavana ny voaka ankalalahana ireo mpiasa. Voky ny didy avy any amin'ny SCC efa anisany fandresena ray lehibe zay kanefa mbola tsy ampy zay fa mbola maro ihany koa mitakin'ireo vahoaka amin'ny zavatra tsy mety amin'ity tany sy fanjakana ity ka dia tonga eto zany zay manentana ny mpiasa ato amin'ny serasera sy fifandraisana amin'ny androm-panjakana akanareo mpiasa anatevin-darana anay satria everinay zany fa tsy meritra intsony ny fitantanana andremato ministra ka akanareo zany zay zao dia toverinatro nareo raha tsy amin'ny fotoana mamety azy saotra tompo. Za zao ny lehibe eto aminay Barbera Maïfasoa, directeur général des relations avec les institutions noho ny asa zay mbola ataon'izy ireo any eto Masina dia raha tsika malala fa ilay andriamato ministra natsotsika teo dia tsy ato. Faharoa manarak'izay mazava ny fangatahana teo hoe aiza anareo mpiasa torak'izany ihany koa ny firehana ara-politika sy ny conviction politique igny hoe efa iarahantsika malala tsy voasakana velively efa manao antso aby moa ianareo ho an'le mpiasa dia afaka manao an'izay satria efa eto atokotany miantso azy ireo arak'izay fahalesen-dahatra nareo zay. Ny farana tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny diabe ho an'ny fanovana tamin'ity androany ity. Raha ny fantatra isy ny hetsika tarihin'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana manerana ny faritany enina rahampitso ka etsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ho an'Antananarivo. Miaro ny sezan'ny filoham-pirenena ny filohan'ny anteny mera-pirenena tamin'ity androany ity tokony andrasana ny fempitao-piasany ranonambarany mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao moa ny fifanarana misy ao amin'ny rotota fanadiny Iona Saina.
Nanaitra ny mpanara-baovao ny fahenona ny fanambarana nataony filohan'ny antenimieram-pirenena tamin'ity andro an'ity. Niaro mafy ny sezan'ny filoha Rajonary Mampiana Hery ny tenany ary milaza fa tokony hajaina ny fehi-potoana 5 taona hitantana ny filoha ny firenena ary tsy tokony hisy ny fanonganam-panjakana. Tsara ny fanajana ny sata maha-republikana ka raha ohatra zany ka hita fa hoe misy ny tokony anaty sata republikana mako dia hoe misy ny fehi-potoana zay amerenana ny fahefana any amin'ny vahoaka araka anteneniko teo dia amin'izay fotoana zay ny vahoaka no manambara fa hoe iza ny olona itokisany hitantana ny firenena mandritra ny zao fotoana zao. Raha ohatra hoe ny fanavaozana ny tsy fanavaozana zany ny fametrahana ny mpitondra zay tsy amin'ny alalan'ny fifidianana dia tsy eken'ny sata republikana zay. Mazava nefa ny zava-misy ankehitriny tsy fanonganam-panjakana no ataon'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana fa fangatana ny fametram-pelany ny filoham-pirenena noho ny tsy fahafehezana intsony ny fitantanana ny firenena na ny sehatra politika indrindra ny fanitsakitsahana ny lalàna ny sosialy tahaka ny tsy fananana asa sy ny fidangana ny vidim-piainana na ny teo-karena izay hitaraina ireo mpandraharaha malagasy samy ahitana taratra io tsy fahafehezana ny fitantanana io. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny aminy hoe inona no antony hiarovany filohan'ny antenimieram-pirenena ny sezan'ny filoham-pirenena. Nisy ny raharaha kolokolo teny anivon'ny antenimieram-pirenena raha tsy ilaza afa-tsy ny tamin'ny fandaniana ny lalàna hifeny fifidianana farany teo. Ny raharaha-Paon d'Or sy ny vola 50 tapitrisa ariary ny fampitomboana ireo tsangatanana eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Isan'ireo tompon'antoka tamin'ireo ny filohan'ny antenimieram-pirenena araka ny efa namafisin'ireo zanak'andapa. Noho ny fisin'ireo raharaha ireo ve no mahatonga ny filohan'ny antenimieram-pirenena hiaro ny sezan'ny filoha toy izao. Io filohan'ny antenimieram ihany anefa no isan'ny voalohany nitaky ny fanonganana ny filoham-pirenena tamin'ny taona 2010 sy 2020 tamin'ny alalan'ny motion de déchéance. Ankehitriny mitaky ny fahatsapatena-ny filoham-pirenena ny vahoaka sy ireo solombavambahoaka mpitolona ametra-pelana noho ny tsy fahafehezana intsony ny zava-misy eto amin'ny firenena. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia manaitra ireo tompon'andraikitra izay misahana ny vatsim-pianarana sy ny indemnité de stage ho an'ireo mpianatra eny anivon'ny faculté de sciences ary manome 2.70 ora izy ireo mba hamahana ny olana momba izay tsy mbola azo moa efa hatramin'ny herintaona fanampanazavana. Ao anivon'ny fikambanan'ny mpianatra médecine Antananarivo dia manao izao fanairana izao amin'ireo tompon'andraikitra voakasika ny vatsim-pianarana sy ny indemnité de stage. Anatin'izany ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ministeran'ny fampianarana ambony. Izahay dia nanomboka teto am-pianarana aty efa 3 volana zay no nianaranay ary hatramin'izao dia mbola tsy nivoaka ny équipement sy ny vatsim-pianarana 3 volana. Ka noho izany dia mitaky izahay ny hamoahana ny tety andro ao anatin'ny fehi-potoana 2.70 ora no nomenay an'ireo voakasika izany ny ministera fampianarana mikasika ny vatsim-pianarana. Etsaka ilany izy anakoho zany ny ministera fampianarana ny ministera fahasalamana mikasika ny indemnité de stage nay tamin'ny taona 7 izay mbola tsy azonay hatramin'izao. Mitetina eo amin'ny arivo mahery eo ny isany mpianatra izay misitraka izany kontaky an'izany izay ny amoahana an'izany ihany koa io indemnité de stage 7 izay misitraka ny bourse kosa vatsim-pianarana dia eo 3 arivo mahery eo. Ka raha tsy mivoaka zany izay tety andro izarana izay vatsim-pianarana izay raha tsy voafaritra mazava tsara dia hanatanteraka sitiny izay hisetsika ho ataonay fitakinan'izany eny amin'ny Enikaso amin'ny Esplanade. Lafim-baovao hafa kosa indray dia naneho ny heviny androany avy eo anivon'ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar mahakasika ny olana misy eo amin'ny Serana-tsambo sy ny faditseranana. Tokony hitady vahaolana raha nambarana ireo mpanao politika fa manomboka misy fiatraikany any amin'izy ireo izany hoe ny mpandraharaha ny olana. Faledidiny Michela Renardson.
Mampanany ny olana misy eny amin'ny serana tsambo eo ihany koa ny eny amin'ny fahatiseranana manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao raha ny fanazavany GEM tokony hitady vahaolana raha nambarana ireo mpanao politika. Tsy maintsy manelingelina ilay izy satria ny andraikitra ny lehibe ny orinasa ary ny andraikitra ny lehibe ny groupement dia ny mampandeha ny orinasa sy mampandeha ny économie. Misy mihitsy ny manomboka misy fahasahiranana indrindraindrindra any amin'ny fahatiseranana any amin'ny seranana. Fa ny zavatra azonay lazaina satria zay tsy manao politika dia ny hoe tokony hitady vahaolana ny mpanao politika satria ny raha sanatrika tena latsaka ambany ireny ny toe-karena dia mety ho sahirantsika menaka. Raha tsy ahivana mampiditra 7.7 isanjato ny hetra miditra amin'ny fanjakana ireo orinasa mpikambana eo anivon'ny GEM. Raha ny fanazavana trany raha toka mihitatra ny olana ahina mafy indray ny fitotongana ny toe-karena to amintsika izay efa zara raha mitraka amin'izao. Hatreto aloha mbola miezaka ihany ray mpandeha satria zay eo nandraikitra ny mpandeha an'ilay izy arak'izay azo atao fa ny zavatra irariana dia ny hoe azahoana vahaolana ikany amin'io fahasahiranana io. Raha zay ny taniana aloha dia zay hoe tokony farafaharatsiny mba mandeha ihany ny entana ahondrana satria mampiditra vola ho an'ny firenena ry efa antsika mihodina. Raha tena mbola azo atao dia hoe tokony iny ihany na hoe mihidy ary ny rehetrarehetra mba havela hivoaka ihany ny entana ahondranana satria rehefa very ny fatokisan'ilay olana ivelany anke dia sahirana petsika. Eo amin'izay fifandraisan'ny mpandrarah amin'ny any ivelany sy ny tsena iraisan'ny pirenena izay tsy mbola ampy ny fivelaran'ny fahaiza-manao ny malagasy amin'ny lafiny famokarana eo amin'ny tsena rezionaly amin'ny tsena eo amin'ireo nosy rahavavy ny sehatry ny sakafo sonjono amin'ny ankapobeny no azo ivelarany Madagasikara betsaka indrindra raha ny fanazavan'ny GEM hatrany. Isany indray anjara amin'ny rencontre internationale du développement durable any La Réunion i Madagasikara amin'ny volana novambra ho fanamafisana izay fahaiza-manao ny malagasy izay eo amin'ny lafiny famokarana. Afaka fotoana fohy anarahantsika ny makasika ny orinasa Abrok eo ihany koa ny fiompiana kisoa sy ny vokatra atody famelohan'izay moa dia reto misy dokavarotra. Milaibe andefasy SMS be dia be namanao miaraka amin'ny Yellow. Mahazo bonus exceptionnel SMS zat amin'ny vidiny 100 ariary fotsiny tsindrio ny dièse 322 étoile 67 dièse. Telma numéro 1 ho an'ny tanora. Mandroso tompoko, inona nataonao ramose? Salama tompoko. Salama tompoko. Salama. Misy kafe ve? Misy kafe? Fanaovana kafe ry azafady. Et croissant. Mazotoary eo. Moa madama nareo ve mba nieritreritra ny hoe hanitatra ny tsena nareo ty? Tena mieritreritra mihitsy zay hanitatra tsena. Nareo ve zany maneritreritra ny hoe indram-bola any amin'ny banky? Eo an'ilay findramam-bola zany ohatrany tsy mieritreritra ny indrarikinindrina vola mihitsy zay sady ny problème anay zany eo amin'ilay ohatra misy accident nefa ny vola tsy maintsy aloha foana dia ohatra sy manahirana kely anay dia nieritreretinay zany hoe anangona tsikelikely foana zany manitatra tsikelikely. Raha misy zavatra na tetikasa tianao tanterahana nefa tsy ampy ny ampelantananao dia afaka manampy anao ny banky na te hanitatra tsena na trano na orinasa na koa te hividy fiara eny na te handefa ny zanakao hianatra any andafy aza maninona moa hoe mety hanomana fety be ho fankalazana ny fahavalopolo taona ny bebe koa ianao afaka manampy anao amin'izay vinavinanao rehetra ny banky makanesa any amin'ny banky fa zany no asany. Ny banky dia azonao anaovana findramam-bola arak'izay vinanao fantaro fa rehefa mindram-bola ianao dia mividy fotoana ny dikan'izany. Eny mividy fotoana ianao satria raha mieritreritra ny anangony ianao asa angamba mety ho 5 taona vao tanteraka ny fanirianao kanefa mety ho hitatra hatrany amin'ny 7 taona zany raha sanatrika mety misy sampony tsy maintsy ilanao vola tampoka ao anelanelan'izany kanefa raha androany ianao no makany amin'ny banky na raha pitso aza dia tanteraka nofonofonao afaka 7 taona zany efa avy 2 eny elo 4 5 10 eny zava-bitanao ao zay mazava tsara lasa amizay ary makany amin'ny banky.
ary zay reto mbola eo ihany lasa ho any amin'ny banky miona velomo. ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavilefina manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelo ireo karazan'olona ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao tsy vaina miendriny 5 centilitatra. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traitée revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Charles se prenait pour un cadeau du ciel fait aux femmes. Un cappuccino extra mousseux, grand ou géant? Géant, c'est ce qui me correspond le mieux. Suivant. Mais il va découvrir ce que pensent les femmes. Je peux entendre ce que pensent les femmes. Ah, vas-y mollo avec l'aftershave. Bonjour, je m'appelle Darcy. Si vous savez ce que veulent les femmes, le monde vous appartient. L'histoire d'un homme, un vrai, qui peut écouter ce que veulent les femmes. Mel Gibson. Vas-y ma fille. Helen Hunt. Appelle-moi, je suis libre quand tu veux. Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà que je drague. Oh mon Dieu, j'ai regardé sa braquette. J'espère qu'il s'en est pas aperçu. Oh, je vais encore de la regarder, mais arrête. J'arrive pas à croire que je vais porter ça la dernière nuit de ma virginité. Araiky nitatsika teo iny ce que veulent les femmes izy indray no film ho hitanao eto amin'ny Cool TV anio alina. Lenoizatsika ny vaovao dia vonina ny anampy hanosika ireo orinasa madinika tsaratsara ny hivelatra eto an-toerana sy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny orinasa abroka amin'ireo ratsana misy ao aminy. Izy ireo moa izay mandray anjara amin'ny film 2024 izay tanterahana ao amin'ny zone Forelo Expo Tanjombato. Ny Antsipiriana ary. Toy ao anatin'ny fiarovana sy ny fiarahan'ny fanohanany abroka ny orinasa izay miady amin'ny miaro ny tontolo iainana dia eto ihany koa ny orinasa Agribus. Ny orinasa Agribus dia orinasa manana traikefa eo amin'ny lafiny entrepreneuriat ary mitsinjo ihany koa ireo mpamokatra madinika sy salatsalany ny tantsaha na an-tanety izy na any ambanivohitra izy na eto an-drenivohitra dia miara-miasa aminy avokoa ny Agribus. Ny tanjon'ny Agribus dia mba ho matianina ny famokarana eto Madagasikara fa tsy voatery akory hoe raha mamokatra sy mamboly amina velaran-tany faran'izay lehibe isika dia hoe tsy maintsy mampiasa akora simika fa azo atao dia azo atao tsara ny miasa miaraka amin'ny akora tena voajanahary nefa tena mamokatra dia tena mamokatra tokoa rehefa matianina sy voahevitra tsara sy voarafitra tsara ny teknika izay ampiasaina. Dia izay no antony mpisin'ny Agribus miaraka amin'ny standny abroka satria mitovy ny fomba fijery ary mifameno ny traikefa. Farany ihany koa tafiditra ao anatin'ireo orinasa izay karakarain'ny abroka ary tafiditra ao anatin'ny groupe abroka indrindrindrindra dia ny orinasa Are izay ao anatin'ny tontolon'ny fandraharana ny resaka tany sy trano. Ny Arbus teto zany dia orinasa anankiray ny activité principale dia ny développement immobilier. Zany hoe développer
ohatra hoe tany izay tsisy tokony amokatra nefa tsy mamokatra. Dia ny activité anankiray manao gestion immobilière izahay, manome fahafapoan'ny olona izahay le mitady trano faina na trano amidy na tany amidy ihany koa tafiditra ao anatin'ny asa ataon'ny real estate zany. Dia ny activité anankiray koa manao resaka étude de conception izahay, zany hoe ny fanaovana trano miaingatra any amin'ny étude, manao visite izahay dia manao étude faisabilité an'le izy dia hatrany amin'ny réalisation an'le trano dia manao resaka suivi contrôle an'le asa fanaovana trano ihany koa izahay. Dia ikisaka indray isika dia mitoy ihany ny fampahafantarana ny groupe Abroc. Dia araka ny voalaza teo aloha hoe ny Abroc dia miaccompagner ny PME, dia anisan'izany ny Tandem Déco izay accompagner ny Abroc ihany koa indrindrindrindra eo amin'izao foire izao izy zany dia eo amin'ny sehatra ny atao hoe promotion, zany hoe mampahafantatra, mampahalala ny vokatra vokarin'ny Tandem Déco ary manentana ny mpitsidika mba isafidy ny vokatra Tandem Déco, izay anisan'ny ao anatin'ny andraikitry ny Abroc amin'ny accompagnement na PME izay ataony. Tontolo ny fiompiana kosa indray dia sehatra iray izay mahazo vana ankehitriny fampiroborombona ny fiompiana izay azahoana tombony aingana. Isan'izany moa ny fiompiana kisoa, misy dingana arana sy kajikajy atao amin'ny sakafo sy ny toerana iainan'izy ireo biby ireo ao anatin'izany. Mbola olana kosa nefa eto amintsika ny tsy fiparehan'ireo teknisianina eny anivon'ny fiarahamonina Fizo Ravaly. Dingana maro no arahana amin'ny fampanarahana toetrandro ny fiompiana kisoa raha tiana ahazoana tombony aingana sy tomba ao anatin'ny fotoana fohy. Isan'izany ny fandanjalanjana ny sakafony, fikarakarana ny toerana iainany. Mitombo ny fikarakarana sy ny filana ao anatin'izany. Hatreto nefa raha nambaran'ireo tantsapiompy mbola mibahany toerana eto amintsika ny fiompiana nentim-paharazana izay mifanohitra amin'ireo paipaika arahiny amin'ny fampivoarana ny fiompiana. Fatra amin'izay zany dia nanao principe na système fiompiana ivelomana fotsiny hoe opiko ty dia mahazo vola mena ohatra hoe apomby varimasaka ohatr'izany izay fotsiny fa tsisy zavatra, tsisy zany produit non, tsisy fanafody anampiana azy na iny fa sakafo juste hoe vary, apomby, katsaka ohatr'izany. Sakafo zany sakafo mena azy. En principe zany ohatrany hoe provante fa misy condition kosa hoe misy lanjany. Fa taloha zany zay mahavoky an'le biby fiompianao fotsiny zany hoe meko dia voky dia vita dia matavy comme ça zany. Fa ty zany efa misy lanjany araka ny taona. Ohatra hoe un mois izy dia zao kilo 6 mois eo zany. Raha ohatra ianao zany tsy nampiteraka fa manana ianao kosa ataontsika peine 3 mois na 4 mois dia hoe ça passe. Olana ho an'ireo tantsaha amin'ny fampivoarana izay fiompiana izay hatreto ny aratraikefa sy ny tsy fampin'ny fanofanana avy amin'ireo teknisiana sy manam-pahaizana amin'ny sehatra ny fiompiana. Le tsy fananana traikefa aloha tena tsy mila manana traikefa rehefa miompy. Zay zao ohatra hoe vovo ny ranonay dia hoe mila zavatra le rano zany mila fanafody, mila ohatran'izany araka le tenin'ny tao. Dia le hafanana koa le hafanana amin'le trano kisoa zany mila tena fantatra koa hoe ahoana ny hafanana. Tena zavatra marina, tsika zany tsy fantatro hoe be da be ny teknisianina, zay zany lofo resaka. Fa li zany teknisianina, tsy fantatro hoe teknisianina ambony latabatra na teknisianina ahoana. Alainao le teknisianina ohatra hoe marary le biby zay vao tongany. Fa tsy tongany fotsiny amin'izao ary misy koa za zao ohatra mety teknisianina zany araka ny fahitan'ny olona mahay manindrona dia karama manindrona. Ohatr'izay zany zavatra misy any ambanivohitra. Ka li zao zany hoe tsy miparitaka araka ny tokony izy le mianatra tany amin'ny resaka fiompiana mihitsy. Manodidina ny 2 ariary isam-bolana amin'ny ankapobeny no lany amin'ny provandy ho an'ny kisoa iray. Mitombo isam-bolana io filany io, 20 hatramin'ny 20 kilao amin'ny ankapobeny. Ny lanjan'ny kisoa vatony iray amidin'ireo mpiompy alana amin'ny fatiantoka raha toa ka tsy misakafo loatra ireo biby. Raha toa ka manodidina ny 1,2 ariary ny kilaonena kisoa, manodidina ny 1 hetsy sy 1 tapitrisa ariary araka izany ny vidin'ny kisoa
100 kilao eo amin'ny fiompiana azy kosa dia mila toerana maina tsy anaty tanàna mifefy azon'ny masoandro ary tsy talakin-drivotra loatra tokony ho manodidina ny 20 hatramin'ny 20 degré ny maripana ao amin'ilay trano. Anatin'ny resaka izay fiompiana izay hatrany dia tsy maharaka ny tsena anatin'ny vokatra atody eto amintsika amin'izao vanim-potoana izao. Etsak'ilan'izay moa dia mitaky fandaniam-bola betsaka ny fiompiana akoman'atody lava mba azahoana vokatra tsara ho ireo mpisehatra amin'izany. Fadadiny miantarandriana. Maro amin'ny atody eto Madagasikara no manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena eo amin'ny habeany. Olana tsy ahafahana manondrana nefa tsy fahampiany vokatra indrindra amin'izao vanim-potoana izao. Raha amin'izao fotoana izao aloha tsy maharaka ny tsena anatin'ny production atody eto Madagasikara. Mahatonga an'izay araka nambarako tamin'voalohany dia ny toetr'andro mihamangatsika ny andro izao eto amintsika filany olona atody nefa ny mitombo amin'izao fotoana izao. Fa rehefa andro mafana zany dia maharaka asa mbola misy surproduction eo manodididina amin'ny 300 atody isan-taona eo no 300 atody amin'ny vokariny zany dia lany atody izy. Miankina amin'ny sakafo hohaniny sy ny taonany no ahafahana mahazo atody lehibe raha ny fanazavana, izany hoe mandany eo amin'ny provende iray kilao eo ny akoho iray isan-kerinandro ankoatra ny sakafo hafa. Misy ihany koa ny teknika ahafahana mahazo vokatra betsaka sy tsara kalitao. Raha prochaine d'un jour zany no ahitako ny mpiompy dia afanaina amin'ny fatana ohatra ny hitanareo amin'ny sary zany zao. Afanaina amin'ny fatana izy. Fatana barika zany amin'ny kitay zany na amin'ny charbon. Zay no zany sika ampiasain'ny olona amin'ny faritra misy ana iny amin'izao fotoana zao. Ny akoho anankiray zao raha tany te ataontsika hoe miditra prochaine d'un jour izy. Mandra-pivoakany manatody dia any amin'ny 18 000 ariary any. Sakafo, vaksiny, fanafody, ny fikarakarana ny tranony, ny piasa sy ny rehetrarehetra. Ny akoho zany rehefa akaiky reforme dia mamokatra atody vaventy fa vitsy ny atody vokariny. Ao amin'ny komina Antanety Mahazaza no voalohany amin'ny atody eto Madagasikara. Araka ny antontanisa azo mahatratra mahery 510,000 isan'andro izany ary saika matsina ny faritany rehetra sy ny eto Antananarivo renivohitra. Mandinina ny 4,000 ariary kosa no anjifanany akoho kely mpanatody lava iray. Tontolon'ny sarimihetsika kosa indray dia tsy fampin'ny fitaovana ny tsy fahaiza-manao sy ny vola no sakana tsy ahafahan'ny sarimihetsika malagasy mandroso ny Omasidy Anjoro tamin'ny taona 2014 mba anampy sy andrina ny tontolon'ny sarimihetsika malagasy. Fanadina. Tsy mbola manana ny toeran'ny sarimihetsika eto Madagasikara na afaka mampivelatra izany aza. Mijanona amin'ny famokarana ho an'ny mpanjifa anatiny ihany hatreto ny sarimihetsika malagasy noho ny kalitaon'ireo vokatra. Fitadiavana fiara-miasa amin'ny any ivelany no ataony Omasia ampivoarana ny sehatry ny sarimihetsika. Rehefa nisy ny Omasia nanomboka ny 2014, 2016 vao tena nanana politika mazava tsara. Dia ao agnatin'ny fanatanterahana ny politika mazava tsara io tsika zao zany mahatonga reto fiaraha-miasa amin'reto vahiny reto. Dia zay zavatra zay zany tsy voarina ao agnatin'ny fotoana fohy hoe agnatin'ny herintaona na 2 taona dia tonga dia handroso ny sinema malagasy. Fa ilay politika ampiharina amin'ny tontolon'ny sinema amintsika zao fotoana zao zay no heverina hitonja avo ka tonga ny fandrosoan'ny sinema malagasy eto amintsika. Fa ny azo lazaina kosa dia efa andalana antsika makany amin'izay fampandrosoana ny sinema malagasy zay. Ao anatin'ny fanamariana ny herinandron'ny Eoropa no anaovana ny fiofanana sy ny fitadiavana fiara-miasa amin'ny sehatry ny sarimihetsika eto Madagasikara. Nanao soni ny fiara-miasa ny Omasia sy ny vondrona Eoropeana androany ho fanamorana ny fahitana ny tontolon'ny sarimihetsika manerana ny nosy sy manerana ny Eoropa. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia vita omaly lalao miverina amin'ny manasa-dalana ny Europa League. Fantatra nandritra izany fa Atletico Madrid no iona amin'ny Olympique de Marseille amin'ny lalao famaranana izay fifaninanana izay. Fanadina. Tafiakatra amin'ny lalao famaranana amin'ny Ligue de l'Europe i Olympique de Marseille nanisy aza ny fahareseny tamin'ny lalao manasa-dalana.
araka ny vokatra omaly nandritra ny lalao miverina. Resy tamin'ny isa Renault roa ity farany raha ny fanandrana tamin'ny Red Bull Salzburg, raha toka nandresy tamin'ny isa roa nohatra ny Olympique de Marseille tamin'ny lalao mandroso. Araka ny vizotry ny lalao, nisaraka ady sahala ny rotota tamin'ny fizaram-potoana voalohany, ary taty amin'ny fizaram-potoana faharoa kosa no namondy baolina ny Salzburg tamin'ny alalan'ny Aidara, ary namondy tena tany amin'ny minitra fahadimy ny Marseillais. Io isa roa nohatra io no niafarany lalao teo amin'ny minitra fahasivifolo ny lalaovana. Nitoy tany amin'ny fanalavam-potoana lalao ka tany vao nahatafiditra baolina ny OM tamin'ny alalan'ny Rolando. Etsy ankilany, i Atletico Madrid no naharesy tamin'ny isa ray nohatra raha ny fanandrina tamin'ny Arsenal. I Costa no namondy baolina taty amin'ny fahadimy minitra ny lalaovana, tafiakatra isan'ny manao ny lalao famaranany ihany koa araka izany ny Atletico Madrid. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray, pejy iray indray no amin'ny valina amin'ny tantarany Espagne, foana ny fikambanana État fikambanana séparatiste basque, araka ny fampitambavao nataon'izy ireo omaly fanadina. Androany tokony ampahafantarina amin'ny fomba ofisialy ny fanafoanana ny ETA, mpanao politika maro no nilaza notry ny fotoana io. Tsy handray anjara amin'io kosa ny gouvernemanta espagnol no ny fahitan'izy ireo io fihetsik'io ho fampielezan-kevitra fotsiny ihany. Laza ihany koa ny gouvernemanta fa hanohy hanaraka akaiky ny mpikambana rehetra ao amin'ny fikambanana separatista io. Raha ny fahitanany nataon'ny ETA dia anjaka ny tsy maty manota, fa na ny heloka nataon'izy ireo na ny asa tokony ataon'ny fitsarana mba hitadiavana azy ireo sy hanasaziana azy ireo tsy hita akory. Mahery ny valonjato no maty vokatry ny ady teo amin'ireo tafika ireo ary antapitrisany no naratra. Andro vitsy izay ny fona tamin'ireo fianakavian'ny niarambona ny ETA eto Saint-Sébastien tanan-dehibe Basque, isan'ny tena niaina fanafiana maharitra no ahitany ity rahalahy mpitandro filaminana iray ity izay namono ny ainy vokatry ny ady. Miady amin'ny ametrahana ny lalàna io rahalahy io ankehitriny. Mangataka izahay mba handresena ny ETA tsy ho eo amin'ny sehatry ny ady ihany, fa eo amin'ny foto-kevitra sy ny politika ihany koa. Mahery ny 700 ny heloka tsy mbola nahazoana fanazavana, tsy ilaina ny famindram-po an'ny ETA raha ny hevitro, tokony hiditra ny tsehatra ny fitsarana. Manodidina ny 700 ankehitriny ny mpikambana ao amin'ny ETA no gadraina lavitra ny fianakaviany any Fransa sy Espagne. Taoriny ny fandravana io vondrona pampiororo io, tsy hita intsony ankehitriny ny antony nanaparitahana voafonja maro izay voalaza fa noho ny antony fitandrona ny filaminana tany aloha. Nampanantena ny Prime Ministre Espagnol fa hijery akaiky io raharaha io. Ofitenina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity namoaka ny heviny mahakasika ny volavolan-dalàna momba ny fividianana alina ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Andinin-dalàna maro voasoratra amin'ireo volavolan-dalàna momba ny fividianana ireo moa no tsy mifanaraka ny lalam-panorenana raha navoaka ny HCC. Nateo azy ny fitsipahan'ny HCC nandinin-dalàna maro ao anatin'ilay volavolan-dalàna mifehy ny fividianana manohy ny fitakiny ihany ireo solombavam-bahoaka ny fanovana. Ary farany dia mitohy hatrany fitetezan'ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana ministera efatra indray no natanterahana izany tamin'ity androany ity ary faranana tamin'ny fanaovana tatitra teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Ity izay mamahana vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soava-mahandry dia veloma mifodalo tompoko. Au pied avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Pastel
ilay tsiro ny fahombiazana. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.